aoka iara-mivavaka isika sotranao izay Jesosy eo no ny amin'ity fotoana ity izay omenao anay mba hahafahanao miteny aminay, mamelona anay, manome ainao anay ary andresena ny ratsy rehetra manodidina anay, na ny nofinay, na izao tontolo izao, na ny devoly, ary mba hanekena tsara sy marina tokoa fa tsy misy famonjena afa-tsy izay eo aminao Jesosy. Na inona izay ezaka ataonay dia miariary mandrakariva ny mahampanota anay, fa amin'ny alehibeny indra fonao no raisanao anay ho zanaka malala rirainay any an-danitro, sy anananay anjara handova ny fanjakanao, hiara-mandova amin'ny Jesosy tomponay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika dia ny Marka 10, andininy 17 ka hatramin'ny 17. Marka 10, andininy 17 ka hatramin'ny 17. Marka 10, andininy 17 ka hatramin'ny 17. Toy izao ny fakin'izany teny izany ny anarany Jesosy. Ary no nivoaka nakeny an-dalana Jesosy dia nisy olona anankiray niazakazaka nanatona ka nandoaly teteona teny ary nanontany azy hoe: mpampianatra tsara, inona no ataoko handovako ny fiainana mandrakizay? Ary hoy Jesosy taminy: nahoana aho no ataonao hoe tsara? Tsy misy tsara afa-tsy afa-tsy ray ihany dia Andriamanitra. Fantatrao ny didy hoe aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, aza manambaka, manajanda ianao sy ny reninao. Ary izy taminy: mpampianatra, izany rehetra zany efa notandrenako hatry ny fony aho mbola kely. Ary Jesosy nijery azy tsara dia tia azy ka nanao taminy hoe: diso zavatra iray loha ianao, mandeha amin'ny diozy rehetra nananao komeny malahelo dia hanana rakitra any an-danitra ianao, ary eviana araka dia nanjombona teriny tarehiny tamin'izany teny izany ka niala tamin'ny alahelo izy satria nananarena be. Ary Jesosy nijery manodidina ka nanao tamin'ny mpianany hoe: manahoana ny asaroko nidirany manan-karena ny fanjakan'Andriamanitra? Ary ny mpianatra dia gaga tamin'ny teniny. Fa Jesosy namaly indray ka nanao taminy hoe: anaka, manahoana ny asaroko nidirany matroky ny harena ny fanjakan'Andriamanitra? Moramora kokoa nidirana rameva ny vody fanjaitra noho nidirany manan-karena ny fanjakan'Andriamanitra. Dia talanjona indrindra izy ka nanao taminy hoe: iza indray no azo vonjena? Fa Jesosy nijery azy ka nanao hoe: raha amin'ny olona dia zavatra tsy hainy izany, fa tsy misy tahaka izany amin'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Riray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malaza ao aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Zavatra manahira-tsaina ny olona no hoe ahoana no atongavana ao an-danitra, ahoana no ananana toerana ao an-danitra, ahoana no azahoana anjara amin'ny famonjena. Zavatra manahira-tsaina ny olona izany. Ary samy manao izay rehetra azony atao ny olona mba ho faly Andriamanitra ka
hazo toerana tokoa any an-danitra. Zany no fanontanian'ity mpanan-karena anankiray ity rehefa nanatona an' Jesosy izy, ka nanontaniana hoe inona no ataoko handovako fiainana mandrakizay. Raha ny marina zany eto amin'ity perikopam-jaratsika ity tsy mbola misy fanontaniana aloha hoe ahoana no fiainana iainan'ny zanak'Andriamanitra. Fony aho mbola nitondra fiangonana teny Ambobao, misy tovolahy anankiray anatina pastora ozy a, mba tena teo zanak'Andriamanitra, mba tena teo kristianina. Fa za mangataka aminao mehoany boky ngezabe milaza hoe inona daholo ny tsy azoko atao dia inona daholo ny tsy maintsy ataoko, zay aho mba ahita sitraka amin'Andriamanitra. Io zany mantsy azy tsy manana an'izay boky izay aho. Aiza ny manana azy ozy raha ianao tsy manana azy? Io zany mantsy azy. Raha ny marina tsy misy boky milaza hoe rehefa vitanao retsoretsoreto, rehefa tsy ataonao retsoretsoreto dia omena toerana any an-danitra ianao. Tsy misy boky milaza izay. Ary manazava tsara n'izany ity ten'Andriamanitra anjarantsika ety. Tsy afangaro mihitsy izay lazaina eto amin'ity marika toko 10 ity sy izay noresahany Deutéronomie toko 10 no vakitsika teo. Satria Deutéronomie toko 10 dia miresaka ny fiainan'ny zanak'Israely, ny zanak'Andriamanitra efa tafita ny ranomasina mena, efa afaka tamin'ny fanotevozana. Fa niresaka eto sy izy tafita fa izy mitady ny lalana hahatafita. Ary zao no hita rehefa nanontany an' Jesosy izy hoe inona no ataoko handovako ny fiainana mandrakizay, dia narahan' Jesosy mora aloha ny lozika, satria ilay lazainy hoe ataoko io aloha no niresahan' Jesosy. Dia hoy zany Jesosy taminy fantatrao hoe ny didy, dia nitanysainy Jesosy taminy ny didy. Dia amin'ny 20 dia ozy no maly azy mpampianatro izany rehetra izany efa notandremako haky ny fony aho mbola kely. Izy manontany hoe inona ny ataoko, dia nilaza Jesosy dia ozy hoe efa vitako daholo zany rehetra zany, ary tsy vitako androany fotsiny fa vitako hatramin'ny fahazazako. Eto moa zany na ny fanontaniana inona no ataoko sy ny filazany hoe ireto ny zava-pitako, dia tsy misy afa-tsy fanamarinan-teny. Ny epistiliny Jakoba dia milaza mazava tsara fa na dia mahatanteraka ny didy rehetra azy ianao ka diso tamin'ny anankiray dia diso amin'izy rehetra. Ny epistiliny Jakoba dia mazava tsara raha misy anankiray no dikainao dray mandeha dia mahafafa izay neverinao rehetra fa tsara. Le rangahy ty rehefa dia nilaza hoe nitandrina aho hatramin'ny fahakelezana ary hatramin'ny androany. Dia nilaza izy hoe tsy misy diso mihitsy eto amiko. Ny soratra masina nilaza aminy hoe tsy misy marina aminao na dia kely azy. Fa izy milaza hoe tsy misy diso ato amiko na dia kely azy. Tena mifanohitra tanteraka amin'izay lazay ten'Andriamanitra ny ataony sy izay lazay. Fa
sy mbola ampy zany ilazany Jesosy aminy hoe ianao anera lehilahy ka olona mpanota ary tsy ahazo mihitsy ny fanjakan'Andriamanitra arak'izay tadiavinao. Dia nitoy ny resaka nataon'i Jesosy taminy. Diso zavatra ray aloha ianao izy. Izy milaza hoe za tsy diso mihitsy. Fa Jesosy milaza sady hoe diso ianao amin'ny zavatra anankiray. Fa raha raisina tsara ny tenin'i Jakoba, rehefa miteny an'io Jesosy, diso anankiray ianao dia diso amin'izy rehetra. Fanota anao. Kanefa zao amin'ity lehilahy ity zany dia mbola mamaly ny fanontaniana hoe inona no ataoko. Fa amin'ny Jesosy dia manamafy hoe ianao anie ka mpanoty e. Dia hoy izy mandehana amin'ny dio izay rehetra nananao komeny malahelo. Dia manana rakitra ny an-danitra ianao ary vi anaraka. Io dia mbola arahan'i Jesosy tsara ny lozika. Manontany izy inona no ataoko? Toro Jesosy. Efa diso anao tamin'ilay anankiray teo a. Fa mba ho hita tsara ny fahadisoanao zao. Mandehana amin'ny dio ny fanananao. Izay rehetra nananao. Dia avy anaraka. Ary dia tsy Jesosy intsony no nilaza taminy hoe mpanoty izy. Fa ny fihetsiny, ny fiainany dia maneho mazava tsara fa mpanoty izy. Hoy ny andininy faharoa. Dia nanjongona sery ny tarehiny tamin'izany teny izany. Ka niala tamin'ny alahelo izy. Niala amin'ny alahelo izy. Rehefa jerena ny Genesis 5:1, ny 5:1, dia io ny fiainan'ny mpanota. Malahelo, manjongona tarehy. Zany no nanjoany Kaina. Ary zany no tenen'Andriamanitra taminy. Malahelo, manjongona tarehy, mamitsaka ambaravarany miota. Izany indrindra no anehoan'ity lehilahy ity fa izy mihitsy dia mpanota. Tsy nianan'i Jesosy iteny taminy ny amin'ny fahotany. Diso izy satria nieriteritra fa manaja ny lalàny, kanjo tsy maharaka ny lalàny. Diso izy satria manontany izay tokony ataony fa tsy mety hanao izany arak'izay itenenan'i Jesosy azy. Ary eto dia mbola diso koa ny olona mieriteritra hoe rehefa amidy ny fananana, rehefa manao zavatra betsaka any am-piangonana dia manana rakitra any an-danitra. Mbola diso koa ny olona manao izany. Satria ny tenin'i Jesosy manaraka eo no milaza azy. Tsy lay fananany arena be na ny varotany arena manontolotsoana azy akory azy. Na anananao be zao izy na tsy misy mihitsy eo aminao. Tsy zay ny olana. Fa ny andininy 5:20 dia lazain'i Jesosy mazava tsara. Andininy 5:20 manao ahoana ny asaroko ny dirany matoky ny arena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanontaniana ahoana ny ataoko hidirako ny fanjakan'Andriamanitra. Ny valiny tsy miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay matoky ny arena. Hitiranga-ty anefa tena io ny heliny, tena io ny fahotany. Naleo niara-tsy nakao amin'ny fanjakan'Andriamanitra toy izay hisaraka ny fananany. Zay ny ino famezay. Naleo ny safidy tsy ho ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra ny fony toy izay hisaraka ny fananany. Ary zay inona le olana. Voavaliny Jesosy ny fanontaniana. Raha lehilahy tsy miditra ny fanjakan'Andriamanitra ianao fa zay heverinao marina dia fanamarina tena fa ianao diso. Tsy miditra ny fanjakan'Andriamanitra ianao fa ianao matoky ny arenao fa tsy matoky an' Jesosy. No zany tsy misy toeranao anao any an-danitra. Miala amin'ny alahelo rahateo izy.
Maloza dia ty tsy le rangahy mpahay lalàna ihany fa na dia ny mpianatra zay niaraka amin'i Jesosy azy dia nilaza hoe izy indray no azo vonjeny. Le rangahy io tsy azo vonjeny fa hoy ny mpianatra na zay koa aza zany tsy azo vonjeny. Ary amin'izao na toko faheniny rehefa niala no ny fahampafitonany amin'i Jesosy ny jiosy dia nanontanian'i Jesosy ny mpianatra nareo koa va mba te hiafy satria zao nilazany jaonazy sarotro zany iza ny mahainy zany sarotro zany iza indray no azo vonjeny fa saingy na dia tsy azo vonjena ilay lehilahy na tokony hareny tsy azo vonjena ilay lehilahy mpanamary teny eny kivy ny mpianatra ka tsy nahita lalana ho azo teo mifamonjena dia hoy Jesosy fa tsy mba tahaka izany amin'Andriamanitra fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Eto indrindra anao mpiaraharian'i Jesosy azy tsy izay nataonao tsy izay hainao tsy izay vitanao fa izay nataon'Andriamanitra ho anao. Zany lazan'i Jesosy ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Raha ny marina dia tsy tia lehilahy ty ihany tsy azo vonjeny fa ny olombelona rehetra tsy azo vonjeny. Zany no lazain'ny Paoly amin'ny Romanina toko faheniny tsy misy menika ny voninahitran'Andriamanitra na dia iray azy fa noho ny asan'Andriamanitra fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Noho ny asan'Andriamanitra dia azo vonjeny ny mpanota rehetra. Ny mpanota rehetra izay mahalala fa tena ota io zany lazay ten'Andriamanitra dia mibebaka. Ny mpanota rehetra izay mibebaka dia tsy matoky ny fanamarinana ny tenany fa mangataka n'izao asan'Andriamanitra izao. Tsy hainy sain'olombelona tsy hainy herin'olombelona fa hain'Andriamanitra. Ary Andriamanitra no hamela ny eliny fa tsy izy manamary teny. Io fanamarinana nomen'Andriamanitra ao amin'i Jesosy io ny zava-dehibe. Io la tsy hain'ny olona fa hain'Andriamanitra. Fanamarinana ao amin'i Jesosy reny ihany. Raha valina zany le fanontanian'le rangahy ahoana zany no azahoana ny fiainana mandrakizay, ahoana zany no andovana ny lanitra tsy izay nataonao sy ny fahatokinao ny renanao sy ny fiheveranao ny tenanao ny zavatra nefa mpanota fa ny fanekena indrindra ho mpanota arak'izay tarihan'ny tenin'Andriamanitra, ny fanekena ibebaka arak'izay tarihan'ny tenin'Andriamanitra, ary ny fahatokiana ny Jesosy ilay mpamela hevitra. Io no azahoana toerana ny lanitra. Jesosy mpamela hevitra. Izy reny ihany mahay an'izany. Tsy misy mahay an'izany afa-tsy izy reny ihany. Asa mora tsaroantsika na tsy tsaroantsika fa eo fiainantsika isan'andro dia misy zany. Misy fifandonana eo amintsika samy olombelona. Dia mifanatontsika hoe ifamela, dia mifandona ray, dia mifanatontsika hoe ifamela. Fa tsy haintsika na ny mamela heloka azy fa Andriamanitra ireny mahay izany. Ary tena mamela ny helotsika Andriamanitra. Zay indrindra no nahafatezan'i Jesosy. Zay indrindra no nitsanganan'i Jesosy. Andriamanitra mamela ny helotsika. Zavatra rehetra hain'Andriamanitra. Io no maliny Jesosy ny fanontaniana hoe ahoana no andovana ny fiainana mandrakizay. No zany tsy matoky ny harena, tsy matoky fahalalana, tsy matoky fahefana, tsy matoky na inona inona afa-tsy izao matoky
any Jesosy izy rery no ilay mahay ny zavatra rehetra ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra fa io Jesosy io no itokiany fa io no mamela io no tokiny fa manangana tsika tokoa ho zanak'Andriamanitra io no tokiny fa manome atsika tokoa fiainana vaovao io no tokiny fa mitondra atsika ho any an-danitra ny faliary amin'io Jesosy tena tianao io fa izao indrindra no ilazany azy amin'ny 5:20 Jesosy mijery azy tsara dia tia ny mpanotra tokoa Jesosy ka tsy tiany alaty ihany tiny fa ianao ko tiny alefany aminao ny masony atsotrany aminao ny tanany atolony aminao ny vidiny rany zany no Jesosy tianao izy tena tianao izy ary tianao mihoatra no izay heveranao hoe tianao Jesosy ary tianao mihoatra no ny olona hafa rehetra izany mamelany ny elikao rehetra izany nananganana anao zanaka tamin'ny batisa masina ary zany no mbola mahanana anao anio amin'ny tenany sy ny rany izany no Jesosy tianao sy afeniny afaka miteny sotra aho vizaka miara sy afeniny afaka miteny sotra ny aho hoe misy asa mbola ataoko ny eto fa rehefa nandray aho mahalala fa misy olona ty tsy nisany fa eto dia lehilahy anankiray no miresaka amin'ny Jesosy fa nanahirana azy tsy nisany fa ireo misy olona tiany Jesosy ary tsy azoko atao ny manao hoe ianao tia azy Jesosy fa zaho tsy mahavita fa tena tianao dia tena tianao Jesosy izany no anolorany ho anao ny tenany sy ny rany zany mamelomany ianao tena nalahelo amin'ny tenany sainto ao rehefa nilaza katekista zay efela tsy afaka nandray fanasany tsy maintsy entina tsy maintsy entina zany satria tianao Jesosy tena tianao raha nodiniako ny hoe tamin'ny taona 4 no nahitako ny Gaibehady tsy mifankahita zay la ary tsy ny omanakory ny saiko sy ny foko hoe ahita azy tsy ny eriteritra mihitsy hoe atao tranony no hitenenany Jesosy hoe tena tia azy koa Jesosy tsy ny eriteritra mihitsy aho hoe izy no anankiray amin'ny olona izay narahany Jesosy aho miava avy any avaratra any menatsimo aty fa rehefa nasainy aho nanoratra n'ilay boky mbahiny manana boky izay izy menakafo soratra ataon'ny vahiny mandalo any dia nisoratako ao hoe tahaka izay ataotsika roany anaty fiainana tokantrano kely no nangoany fiangonana fa izay fa ny anatanjaka ny finoan'ny kristianina tsirairay ary ny maro ny isany tateorina dia lasa tonga fiangonana lehibe manerana n'izao tontolo izao tianao Jesosy fa tiany hafa koa izay monina sy miasa eto Belzika tena tia ary satria nanorina fiangonana eto Jesosy tsy olona nanao an'io tsy olona nanao an'io satria nanorina fiangonana eto Jesosy dia asehony mandrakarivo zany fitiavany zany atolony isan'andro zany
sambatsika omeny Jesosy ny fitiavana tena fitiavana lehibe tiany Jesosy ny mitahiry atsika amin'izany finoana zany amin'izany fiainana zany ao sambatra mandrakarivo isika ary eritreritra ny hafa manodidina atsika mandrakarivo fa natany Frantsa na tany Genève indrindra zay atongavako eto Belzika dia zao no lazaiko zao no lazaiko raha maniraka atsika Jesosy hitady jentilisa satria zay ny fanapahan-kevitry ny KMSN ho fanatanterahana amin'ny tenin'Andriamanitra dia mila mitady jentilisa anankiray ny kristianina anankiray eo za hoe sy any anaty ala any Madagasikara ohatra ny tamin'ny 50 taona lasa ny be jentilisa zao fa ny manodidina anareo eto ny manodidina anareo eto Belzika ohatra ny manodidina anazareo any Frantsa ohatra ny manodidina anazareo any Suisse dia be jentilisa koa manodidina anareo eto Belzika mifalifa tianao Jesosy ary mba omeo zany fitiavany Jesosy zany ireo jentilisa maro manodidina anareo eto Belzika fa Jesosy ampitombo dia ty fiangonana eto Belzika voninahitra ny eo n'Andriamanitra zanaka ny fanamasina hatrany tao indrindra itsanganaka raisy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana ny fanamasina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay